fanomezana tsara indrindra. Maro ny olona eny an-tsena amin'izao fotoan'izao mifanesika amin'ny tanjona iray. Inona ny tanjona? Hitady fanomezana ary hizara fitiavana ho an'ny olona akaiky azy. Zany dia mampatsiahy ilay tena fanomezana izay nomena antsika. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Aiza miala manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia faly miarabanao nahatratra ny krismasy dia mirary soa sy fitahina ho antsika rehetra mpanaraka amin'ny pejy mitsangana ka mihazava. Fantatrao ve ny tena dikan'ny krismasy? Emmanuela na hoe miaraka amiko Andriamanitra. Satria nahoana ny krismasy indraindray dia mivadika zavatra hafa, lasa akanjo, lasa sakafo, lasa fety. Ny tena dikan'ny krismasy dia naterahan'i Jesosy Kristy. Hitanao 2 taona lasa izay dia teraka Jesosy ary natsombadiny izao tontolo izao. Ny fanomezana tsara indrindra azonao dia naterahan'i Jesosy. Fa mpamonjy ny teraka ao antsika anio ao tanànan'i Davida. Dia Kristy tompo. Ny krismasy dia Jesosy nidina, napidina ny fiainany ao anatintsika mba hisy fahavelomana izay mety endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Teraka Jesosy ny mission dia hanao lalana ho antsika amin'ilay mpamorona fa fahafatesana ny tambony ota. Raha ny adosoana vitantsika dia mila mandony vidiny isika ary fahafatesana ny tambony otantsika. Fa izao nomeny ny zanany Jaona 7:40 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Amin'ny tanjona manokana ny nanomezan'Andriamanitra ny zanany mba andony vidiny teo amin'ny hazo fijaliana. Maty andony fahotantsika Jesosy fa tsy nijanona teo izy fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ary eo ankavanany iray mivavaka mifona ho asy aonao ary hanome antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Androany zany ny fanomezana lehibe indrindra izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny zanany. Mampahery anao mba handray an'io fanomezana io. Mety efa nananao zany satria raha tsy nanaiky nidiny Jesosy dia tsy ohatr'izao ny fiainantsika. Vavakantsika tompoko. Jesosy eo misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao manokana. Nanaiky nidiny ianao anay mpanota. Tsy hanara-piangonana no hanolorako ny fiainako fa ianao Jesosy izay nidina ho aho. Raisiko amin'ny fiainako ianao, raisiko izany fanomezana izany. Amen. Dia mirary fety sambatra ho antsika ary faran'ny taona sy ho taom-baovao mahafinaritra tahian Jesosy daholo. Amin'ny herin'ny androany ny fotoanantsika dia aza adino ny s'abonner ny pejy zarao amin'ny olona tianao. Veloma tompoko.